Mangatsika ny fifandraisan'i Madagasikara sy la France. Mbola eo am-pandiniana ny tena fironan'i Madagasikara ara-toe-karena ity firenena ity raha ny fanazavana ny manam-pahaizana iray momba ny fifandraisana iraisam-pirenena. Hatreto, manjavozavo ny momba ireo nosy Îles Éparses iadiny ny frantsay any Madagasikara. Piasan'ny jirama miisa enina no hiakatra fitsarana noho ny fipoahana transformateur tao amin'ny fonenan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nanao hetsika fanairana androany ny piasan'ity orinasa ity noho ny tsindry azo lena eo am-panatanterahana ny asan'izy ireo. Etsakilany, miverina ny delestage amin'ny faritra maro eto Madagasikara toy ny tao amin'ny tanàna 30 ao Atsiranana. Ny fahatarany ny fandoavana ny tahirim-bola-panjakana ny volan'ireo orinasa mpamatsy-solika eo amin'ny jirama no anton'izany. Trangam-piarahamonina, fiara besiterna nisy tahirin-tsolika manodidina ny iray hetsy litatra no nipoaka ho marimaraina tao Antsohihy. Trano telo no kila firehitra. Pitika fa avy amin'ny fanaovana sodira no nitarika ny afo. Ora folo vao fetateraka ny afo noho ny tsy fisian'ny mpamonjy voana any an-toerana. Etsakilany, nararaotra nandroba ny entana tao amin'ilay tranombarotra ireo olona sasany. Any ivelany, anangana governemanta vaovao Emmanuel Valls, 5 volana aoriana nandraisany toeran'ny praiminisitra. Andrasana rampitso ny fanolorany ny anaran'ireo mpikambana vaovao andrafitra izany. Noraisin'ny tsirairay tao amin'ny lapan'ny Matignon androany ireo ministra frantsay. Ny andindinina avy hatrany. Zay tadiavinao, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any amin'ny magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. THB dia manolotra ho antsika THB Tourmajunga vacances eo amin'ny 12 ny 20 sy 13 aogositra eo am-po. Hitantsika amin'izany isan'andro manomboka amin'ny 10 ora sasany animation podium miaraka amin'ny foyer ary tontolo andro kosa fort économique de Boeing. Izoma renconcours misy THB vacances. Isoratana anarana alefaso ny SMS amin'ny 032 28 085 84 033 76 909 47 034 81 451 19 hatramin'ny 27 août. Voafetra ny toerana. Avy eo segoavana miaraka amin'ny Stéphanie sabotsy kosa fampisehoana miaraka amin'ny Liana aran discothèque géante mandra-parain'ny andro miaraka amin'ny DJ Dexta sy DJ Niki Limano. Miaraka misy kosa dia efa eo restaurant THB tsy misy vidim-pidirana. Reprise de haute volée sur les chaînes Canal+. Oubliez les succès de la saison dernière. Oubliez les exploits. Oubliez l'injustice. Oubliez la gloire. On recommence tout. Cette année encore, préparez-vous à vivre une saison de football extraordinaire sur Canal+. Retrouvez les meilleurs matchs de la Champions League, de l'Europa League et l'intégralité de la Premier League, sans oublier la Serie A et les plus grands moments de la Ligue 1. À bientôt sur Canal+. Vous désirez être un exportateur professionnel? Rejoignez-nous dès maintenant à l'INCC ou Institut national du commerce et de la concurrence. La première école supérieure nationale publique spécialisée en commerce, INCC vous offre une formation en cycle lent de haut niveau en commerce intérieur et commerce international, professionnalisante et diplômante de 10 mois et une formation à cycle court de 3 mois en commerce international. Renseignements, Maison des produits 67 hectares, premier étage, porte 104. Miarabantsika rehetra manaraka ny fampalalam-baovao ny fahitalavitra kolo amin'ity takariva ity no manasanao mpanajana tompoko lasy tompoko vavy ety ampiandohana ny anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany ary dia mbola toe-tsaina voazanaka no nentin'ny mpitondra ny fandimby teto ny ara-niasa tamin'ny Frantsa raha nambarany mpahay toe-karena iray. Tsy nisy nanisy resaka no momba ny Îles Éparses ireo délégationna malagasy izay notarian'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina raha toka samy niady mafy ho an'ny fireneny ireo filoha tonga nanatrika ny fionana an-tampony ny voameran'ny ranomasimbe indiana izay notanterahana tatsy Moroni tao Comore farany teo. Ny andindiny miaraka amin'ny herinirina rabary.
Tsy nandalo teto Madagasikara ny filoha frantsay François Hollande na dia nitsidika ny La Réunion sy Mayotte aza. Ity nosy ity izay département afaraky amin'ny zato nanomboka ny taona araky amby folo sy roa arivo. Nisongadina nandritra ny fihaonana tampony ny voameran-drasomasimbe indianina fa teo ny fampiakaram-peo nataon'ny Comore nangataka ny fahaleovantena ny Mayotte ka iverina amin'ity nosy ity indray. Tsy nanaiky izany la Frantsa, nifoanan'izy ireo ny 5 tapitrisa euro amin'ny trosan'ny Comore ho tambin'izany. Tsy nanisy resaka ny momba ny Îles Éparses kosa ny filoha malagasy. Resaka hoe nosy maro miparitaka zay efa hoe tokony atsika izy ireo ka fantatsika tsara moa fa afasaka nisy fihetsiketsehana koa atao natao teto zany rehetra tsy maintsy efa hoeniny zany izy manana ny mpame vaovao azy dia izay zany tsy nakanisina ity ka efa fanaon'ny frantsay io ary raha miteny angamba ny filohantsika tany hoe ahoana ny Îles Éparses anay sisisa dia mety valibaraingana koa no azo tany. 7 volana no nijoroan'ny fitondrana ankehitriny. Tsy mbola resy lahatra amin'ny fipetrahan'ny fitondrana tsara-tantana eto Madagasikara ireo mpiara-mombon'antoka avy any ivelany. Na ny maso-ivio frantsay eto amintsika azy efa nanambara tamin'ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay farany teo fa mbola lavitrezaka ny fametrahana izany eto amintsika. Ho an'ny manampaizana iray momba ny fifandraisana iraisam-pirenena kosa, mbola eo am-pandinihana ny tena fivoronan'ny Madagasikara raha toe-karena i Frantsa, antony mahatonga ny fifandraisan'ny firenena roa tonta somary marefo. Tsika nifandray tamin'ny Israel teo. Ohatran'ny gaga ihany zao frantsay hoe maninona moa nakan Israel nefa eto Madagasikara frantsay sy ny Frantsa manana fifandraisana ara-miaramila zany. Zareo ireny coopérant frantsay tonga eto amintsika any amin'ireny kazerina sy ny karazany ireny. Ary ny fariny manaraka dia hoe voamaly tsika zao ny resaka tamin'ny États-Unis ndraiky io amin'ilay resaka fifandraisana amin'ny fiarovana ny fahadranomasina. Zany rehetra zany mampieritreritra frantsay hoe ahoana mariny Madagasikara ity. Efa tamin'ny fitondrana dideratsiraka no nanomboka ny ady ho an'ny fahazoan'ny Madagasikara ny Îles Éparses, nanao izany ihany koa ny filoha teo aloha Ravalomanana. Ankehitriny kosa ny fitondrana tsy dia nanisy resaka firy ny momba ireo nosy ireo. Raha ny famaritana ara-jeografika nefa no jerena fa nanan'ny Madagasikara madiodio ireo. Mahakasika kosa ny lafin'ny diplomasia dia ho fantatra afaka rovolana ny fahafahan'ny Madagasikara mandray ny fihaonana an-tampon'ny OIF na ny fikambanan'ireo firenena miteny frantsay. Iompany eo amin'ny lafin'ny toe-karena ny politikan'ny ministeran'ny raraham-bahiny efa mandrangaranga ny fiara-miasan'ny Madagasikara sy Seychelles amin'ny fametrahana ny centre d'information maritime na ny ivotoeran'ny tserasera momba ny ranomasina aty amin'ny ranomasimbe indianina. Ny andro ny rasoa. Amin'ny volana Oktobra ho avy izao mandritry ny fihaonana tampony atao any Dakar no fantatra raha afaka handray ny fihaonana tampon'ireo filoha mivondrona eo anivon'ny OIF amin'ny taona 2024 Madagasikara. Tanjon'ny OIF ny amerina antsika eo anivon'ity vondrona ity. Iompany eo amin'ny lafiny rehetra izay fiara-miasa izay. Amolavolan'ny paikady asana hatramin'ny taona 2024 no antony fahatongavan'ny delegasion tariny mpandrindra eo anivon'ny OIF nanomboka ho malika tsy hifanina raha tsy amin'ny 7 ny volana aogositra ho avy izao. Quel est l'objet de la mission? C'est justement avec le président de la République qui a souhaité ny ameriny indray ny fiara-miasa antsika eo amin'ny lafiny rehetra no antondian'ny delegasion izay tarihako. Tafiditra ao anatin'ny lafiny politika, kolotsaina, toe-karena, tontolo iainana ary indrindra ny tanora. Zava-dehibe ho an'ny firenena tahaka ny Madagasikara ny fanampiana eo amin'ny fampianarana sy ny fanomezana asa ireo tanora. Que la francophonie soit au rendez-vous pour accompagner les jeunes dans leur éducation, dans leur recherche d'emploi. Fantatra fa ifampidinika amin'izy ireo ihany koa ny solotena manokany filoha malagasy amin'ny volana septambra. Anao izay ampiroborobotra ny fiara-miasa amin'ireo firenena miteny frantsay Madagasikara. Fiara-miasa izay iompany indrindra eo amin'ny lafiny toe-karena. Hitanareo angambany amin'ny herinandro ambony isokatra ny site web vaovao an'ny ministera andram-bahiny miaraka amin'ilay réorientation an'ny diplomatie malagasy le hoe aompana tanteraka amin'ny économie zany le izy dia sur la base n'izay zany isy ny redéploiement ny ambassade misy zany ahena ny piasa amin'ny ambassade sasany zay hitantsika hoe tsy dia hoe hitondra inona loatra dia misy ho ATV. Efa miomana amin'ny fanendrena masoa vaovao any ivelany ihany koa isika raha nambara ny ministry ny raraham-bahiny hatrany. Ny famatsim-bola avy any ivelany no andrasana amin'ny fanatanterahana izany.
mahakasika ny fametrahana centre d'information maritime eto amin'ny ranomasimbe indianina kosa ao anatin'ny firenkevitry ny COI ny fiara-miasa. Tsy hifaninana arak'izany i Seychelles sy Madagasikara amin'ny ametrahana io ivitoeran'io fa hiara-iasa efa nisy ny fiona teo amin'ny filoroantonta. Seychelles sy Madagasikara zany no hita fa hoe tsara ny candidature, zany hoe ny antsika gasy aloha sur le plan technique ny tena tsara, fa ny avantage ny Seychelles dia hoe zareo zany efa niara-niasa tamin'ny Britannique mikasika ny centre d'information maritime. Dia zareo zany nanantena hoe contenu an'ny traikefanay dia hoe zahay zany tokony azo an'io. Kanefa sur le plan technique et sur le plan hoe respect an'ny cahier de charge sy ny exigence an'ny bailleur de fonds zay ny Union européenne zany dia ny gasy no tena hoe tsara. Nanomboka tamin'ny herinandro farany teo nisy ny délégation avy any Seychelles tonga teto Madagasikara, nisy ihany koa ny délégation malagasy lasa tany Seychelles ny fampidinika ny mahakasika io fiara-miasa io. Lalàna Fehizory miisa 7 no tonga teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana etsy Ambohida hatramin'izao fotoana izao. Nangatahana moa ny mampifanaraka izany na tsy amin'ny lalam-pandrenana ireo lalàna ireo na ny contrôle de constitutionnalité. 5 amin'izy ireo ihany nefa no efa nahazo valiny avy amin'ireo mpitsara 7 mandrafitra ity androm-panjakana ity. Iandry Rarson no mitatitra ny andinindininy. Ny lalàna rehetra na io lalàna Fehizoro na diso samihafa dia tsy maintsy ampandalovina eny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana vao azo amoahana didy fampiarana meloha ny ampiarana azy sy amoahana ny lalàna amin'ny gazety mpanjakana mba hanan-kery. Tsy misy ny fepetra mazava voalazana lalàna tsy maintsy andalovandreo lalàna eny amin'ny fitsarana avo. Anjara sy andraikitry ny filoham-pirenena araka ny andiny fa 17 amin'ny lalam-pandrenana no manatanteraka io fakana ny hevitry ny fitsarana avo io. Tsy afaka maneho hevitra mivantana ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana raha tsy misy ny mangataka ny heviny. Ny filohan'ny androm-panjakana sy ny roapatelo ny solombavam-bahoaka no nomeny lalàna fahefana anontany ny hevitry ny fitsarana avo. 15 andro no niferan'ny lalàna tsy maintsy amaliny ity fitsarana avo ity ireo izay nomeny lalàna fahefana anontany azy. Tokony andalo amin'ny ACC daholo lalàna rehetrarehetra alohan'ny promulgation satria ny lalàna rehetra amin'ny firenena anankiray dia tsy maintsy mipetraka ombany sy manaraka ny constitution satria ny constitution no lalàna ambony indrindra amin'ny tany misy ny firenena anankiray. Zay mitsy fandehany tsy maintsy mandalo amin'ny contrôle de constitutionnalité zany ny lalàna rehetrarehetra. Asa angamba ohatra farafaharatsiny zany exceptionnellement raha ohatra hoe misy état de nécessité ny état d'urgence any izy mandray ordonnance ndraindray raha fa tsy misy ny parlement zay vao mandeha ohatra zay le izy. Fa raha zay zany dia tsy maintsy mandalo izy raha mbola misy hoe parlement io. Ny lalàna mahakasika ny fiarovana, ny lalàna mahakasika ny tokotanim-barotra na ny fonds de commerce, lalàna momba ny trosam-panjakana, ny lalàna mifehy ny orinasam-barotra na ny société commerciale, ny lalàna mifehy ny fifandraisana anabakabaka, ireo ny lalàna 5 nambaran'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana fa mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana, ny 20 aogositra lasa teo. Ny lalàna mikasika ny teti-bolam-panjakana na sy mpantsiana dia efa nahazo fankatoavana tamin'ny androm-panjakana ity tamin'ny 17 ny volana aogositra. Io loharam-baovao io ihany no nahafantarana fa tsy mbola nandalo teny amin'ny fitsarana avo ity ireo fangataham-panazavana mahakasika ny fananganana ny vondrona parlementaire ny Tsimbazaza amin'izao fotoana izao, izay tena mahaberesaka sy mampamentra manontaniana ny maro. Iza ny tokony anatanteraka izany fakana ny hevitry ny fitsarana avo izany? Iza ny tompony andraikitra nomeny lalàna velona fahefana anao izany no tsy nanatotosa izany? Misy antony mazava sa misy kajikajy politika no mbola tsy nanatanterahana izany hatramin'izao? Niteraka asa vorivory eo anivon'ny samy solombavam-bahoaka sy ny mpanaram-baovao ny mbola tsy namerana hatreto ny isan'ny vondrona parlementaire eo anivon'ny anteny miera sy ireo fidiran'ireo solombavam-bahoaka tsy miankina amin'ny vondrona vao natsangana tsy ela izay teny Tsimbazaza. Tsy fantatra mazava hatramin'izao ireo solombavam-bahoaka mpikambana amin'ireo vondrona parlementaire. Raha tiana marina ny ametraka fanjakana tandalana eto amintsika, ireo solombavam-bahoaka mpanao lalàna ireo no tokony hanome taratra voalohany ny fanaran-dalàna ka tsy ho sanatria toy ny mpitary-bato vilam-bava. Eo amin'izay toedrara politika izay hatrany dia herinandro farany amin'ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny ampahany ho an'ireo distrika 4 no didin'ny CES amerinana izany. Ny 3 amin'ireo distrika ireo no ananan'ny antoko malagasy miara-miainga candidat.
nidina tany Sainte Marie Omaly ny filoha nasionaly ny antoko Ajo Andrianarivelo sy ireo solombavambahoaka amperinasa ao amin'ny antoko nanampy ny candidat docteur Hermance Jean-Claude nandresy lahatra ny vahoaka tany Sainte Marie ny andindininy. Raha tsy ahivina ny zava-nitranga tamin'ny fifidianana solombavambahoaka farany teo ny distrikany Sainte Marie dia isan'ny nahitana trangana tsy fanarahan-dalàna teo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana, antony tsy maintsy namerenana izany. Fanomezan-danja ny sehatra ny fahasalaman'ny mponina sy ny fanabeazana no lahara-pahamehana ho an'ny candidat Hermance Jean-Claude raha ninambarany tao anatin'ny kabary nataony. Ny programme nasanay zany amin'ny ankapobeny izy dia mifototra ny zavatra roa. Ny voalohany zany ny sosialim-bahoaka, fahasalamana agnatiny, fampianarana agnatiny, rano fisotro madio agnatiny sisa. Avakeo faharoa atao laharam-pahamehana koa ny fampandrosoana no Sainte Marie. Zay zany raha ohatra amin'ny ankapobeny. Tonga nanotrona ity candidat ity ihany koa ny filoha nasionalan'ny atoko malagasy miara-miainga Ajo Andrianarivelo sy ireo candidat amperinasa 3 mpikambana ao amin'ny atoko, solombavambahoaka Jao Jean Voafidy tany Antsoy, solombavambahoaka ny Mananara Varatra Rahary Malala Sidonie ary ny solombavambahoaka ny Betuka Atsimo Rabenirina Jean-Jacques. Isan'ny naverimberin' solombavambahoaka ireo ny mahasarobidi ny fananana mpikambana maro ao anaty vondrona parlementaire iray eny amin'ny anteny miera-pirenena. Zao nefa tena député io hoe raha député raiky hoe tsy mahavita miady raha satria tsangatangana bakaziakao ary sarotra ahavitana zany fa zahay efa 7 raha lany ty 5 ary araka ambanjany hitane holany 1 zany. Manoloana ny resaka miely kosa fa manotra ny fitondrana ankehitriny ny atoko malagasy miara-miainga, nandiso izany ny filohan'ny atoko. Manohana ny fitondrana ny atoko politika malagasy miara-miainga saingy tsy afaka hijery arina-tava kosa raha nambarany hatrany. Tsy mpanara-drenirano malagasy miara-miainga amin'ny anteny miera-pirenena miaraka amin'ny fanjakana kanefa samy teny ny zavatra tsy mety raha ohatra mifanohitra amin'ny etaetam-bahoaka sy ny dedafon'ny vahoaka. Zay natao hoe miara-miasa sy miaraka sy mifanohana zany. Fa raha olona tena manohana dia manoro marina dia mampiseho ny marina satria ao anatin'izany fiarahana zany misy hoe manohana dia misy manosika avy aty aoriana manohana ihany koa zay. Fa misy koa ny manohana avy any aloha ihany koa manohana miverina manohana ihany koa zay. Ka izay tsy ekenay satria ny fiainam-pirenena tsy azo atao kilalao. Milamina amin'ny ankapobeny ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny ampahany ity. Ny 27 ny volana Aogositra izao no anatanterahana izany fifidianana izany. Arak'izany ny 29 ny volana izao no andro farany amin'izany fampelezan-kevitra izany. Pezy ny politika izay atrany mangataka ny amerenana azy ho commune ny boriboritany Ambohimanarina. Efa commune Andrenivohitra Ambohimanarina tamin'ny Repoblika faharoa saingy niverina ho boriboritany izany taorian'ny 770 sy 550. Manararoatra ny firesahana ny fitinjaram-pahefana ho an'ireo sata manokana noho izany ny komity izay ivondronan'ny mponina sy ny teknisianina ao antoerana ny andindininy. Fahaleovan-tena amin'ny fitantanana no angatahin'ny boriboritany fahaenina ankehitriny. Mahatsiaro voailika hatramin'izay ny boriboritany Ambohimanarina no ny ben'ny tanàna Antananarivo misahana mponina manodidina ny roa tapitrisa. Hatramin'izao zay efa 10 taona mbola tsisy fanamboarana na indray mandeha azy. Dia izay zany ny takinay amin'izany maha-commune zany. Manaraka izany raha manao permis de construire izay 2 taona vao mivaly satria mbola mandeha maketry mandeha makary kanefa raha commune na maleo tena Ambohimanarina eto ihany dia vita zany ary hain'ny olona eto zany ny ben'ny tanàna na ny délégué aloha amin'izao fotoan'izao dia angady tsy matapakahitra satria tsy maintsy mbola mihera. Ohatra raha misy filana tantsaha azy misy rano vaky ary tsy maintsy mbola mihera amin'ny any ambony izy. Fa raha ben'ny tanàna maleo tena eto izy ihany dia afaka manapa-kevitra hoe diarabiajo andonareo ampiana an'izao fa manana teti-bola Ambohimanarina ho an'ny tantsaha rehefa hoe commune izy. Ao anatin'ilay lalàna no lanina teny amin'ny anteny miera-pirenena farany teo, mponina miisa 2 alina no tsy maintsy ananantoerana iray atongava ny commune. Ambohimanarina nefa efa mahatratra 2,7 alina sy 1 hetsy ny mponina ao aminy ary miisa 130 ireo fokontany.
Tsy hita mangirana tany amin'ny pomina Ambohimanarina nefa ny fampiasana ny oenti-manana eo am-pilatanany. Nanamafy ny filohan'ity komity ity fa azon'izy ireo atao tsara ny maleo tena. Zay zao eo amin'ny 7 milliards eo raha tsy diso ny vola eto aminay zany amin'izao fotoana zao. Kanefa raha ohatra hoe commune maleo tena zay na mampiasa ny commune fotsiny aza manana ambom-bavy zay ambavina ny karaman'izy ireo. Zay zany tsika miteny zao matsy tsy netoka ty eo amin'ny 7 milliards eo zany ny volana Ambohimanarina recette. Kanefa le izy raha lasa commune zay mbola mihoatra be lavitra noho izay. Io 7 milliards ary mbola tsitsitsiny io zay le fandehan'ny tompoko. Zay le fandehany Ambohimanarina tena manamenzy azy mihitsy satria hita mbola tsy vita ary ny diginy Ambohimanarina mivavady ivoahana sy idirana Antananarivo kanefa tamin'ny deuxième république efa vita ny diginy tsy raha indra latsony mampalahelo mihitsy Ambohimanarina reto Nilaza kosa nefa ny manam-pahaizana manokana momba ny fampandrosoana an-tanan-dehibe fa tokony hojerena aingana ny momba ireo commune ambanivohitra na boriboritany efa mihoatra lavitra ireo fepetra afany ho tonga ho commune an-drenivohitra. Ho azy tsy tokony hisy intsony izany commune ambanivohitra sy commune an-drenivohitra izany. Izay en décret de en conseil des ministres daholo ny amadihana an'izay zavatra rehetra zay. Izay zany mahita raha tena namboarina ty texte ity tokony tsoahana le resaka commune urbaine sy commune rurale fa tokony commune fotsiny no etsona ny commune eto Madagasikara, commune Bongatsara, commune Katsepy. Fa le fomba idiran'ny fanjakana anampiana an'ireo commune ireo aleo tena no tokony hojerena akaika izay fepetra ametrahana an'izay arakaraky ny atanjaka ireo commune ireo. Zay fotsiny matokana ametrahana an'ilay izy mba hatsotsotra an'ilay texte sy hitantanana ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanavaram-pahefana eto Madagasikara. Anisan'ireo fangatahana commune miisa 300 eny anivon'ny antenimieram-pirenena ny boriboritany Ambohimanarina raha ny fanazavan'ireto komity ireto. Mbola miandry dingana maromaro anefa ny fampiarana ny lalàna efa lany teny amin'ny antenimieram-pirenena andrasana ny toin'ireo fangatahana ireo. Iny fanadidiny no itodiantsika amin'ireo pejin'ny sosialy. Miverina indray ny délestage mitokana ny mpianatra ao barika 5 ao tsy to masinaina nefa novoakasika izay fa antsiranana ihany koa tsy olona teknika no antony zany fa avy amin'ny tahirim-bola mpanjakana nisy fahatarana ny fandoavana ny vidin'ny solika raha ampiasaina ny jiramara nambarany ministry ny angovo fienena Richard nitsidika ny antsiranana izy ny farany herinandro teo nijery akaiky ny zava-misy any atoerana. Mikael Ramarla no mitatitra ny andindininy. Ny anazivana indray ny délestage Tatoato, tanàna mahery ny 30 eo no miaina ao anatin'ny aizana tanteraka isan'andro, vokatra izany, voakasika amin'izany, Ambilobe, Nosy be sy Ambanja. Tsy olana teknika no nitarika izay fahatapahan'ny herinaratra izay raha ny fanazavan'ny ministry ny angovo fienena Richard. Verina ny délestage satria tsy tanteraka ny famatsiana solika n'ireny milina reny. Ny antony dia tsy voaloha ny vola, ny antona ny fandoavana n'ireny mpamatsy solika reny dia zay no mahatonga an'ilay izy hoe lasa délestage tsy teknika intsony fa ekonomika satria resa-bolany ao anatiny ao no tsy mampandeha dia tsy maintsy tezaina, tsy maintsy alamina, tsy maintsy arindra ny famatsiana ny herinaratra ny vahoaka amin'ireny tanàna reny. Isan'ireo tanàna manana olana eo amin'ny lafin'ny herinaratra antsiranana. Noho ny fanterany sy ny fahasimban'ireo milina orinasa jirama, tsy misy afa-tsy aotra faingo 10 mégawatt ny herinaratra vokarina raha toa ka mahatratra any amin'ny 240 mégawatt ny filan'ny mponina any an-toerana. Ireo orinasa tsy miankina amin'ny ankapobeny no mameno izay bangy izay. Eo amin'ny 12 mégawatt no puissance vokarina ny leka zao. Raha any amin'ny 11 latsaka kely eo no filana eto Diego. Taoko angambany fa maharaka zay. Fa indro kely moa misy ny tsy fitezana matetetika zay 12 zay moteur ngeza ao anatin'izay 3 mégawatt. Donc raha ohatra misy panne ohatra n'izay panne misy amin'izay machine jiaby dia zay kely somary mandalo déficit kely ny production aty amin'ny eleka. Fa indro zany misy ny agreko tsika zay afaka manampy. Fa olana vonjy-makaina nefa izay fividiana herinaratra izay, sosikevitra aroson'ny ministera manoloana izany fampiroboroboana ny famokarana herinaratra azo avaozina. Isan'ireo toerana no tsy dia ministry ny angovo fienena Richard, ny fokotanin'ny sahasifotra izay efa nampiasana milina mpamokatra herinaratra mihodina amin'ny alalan'ny rivotra. Tafo misa 70 no mahazo tombony amin'izany.
nojereministra ihany koa ny famokarana angovo azavaozina na ny charbon vert ao amin'ny faritra avaratry ny nosy. Rehefa miresaka izay orinasa ny jirama izay ihany isika dia piasan'ny jirama misa enina no hiakatra fitsarana no ny fipohan'ny transformateur atao amin'ny fonenan'ny filoham-pirenena ery Rajaonarimampianina. Fifandrofinjavatra satsy no nantanteraka hetsika fanairana ny piasan'ny jirama eny Sonerana. Androany nanambaran'izy ireo fa ny tokony hanomezana fahalalana ho azy ireo mpanantanterana izay asany izay tsindry azolena maro samihafa no mianjady aminy raha ny fanazavana hatrany. Zorokotondrina mitaritra ny andindininy. Any amin'ireo piasa ny jirama izay solitena ny orinasa no iantefany ny atezeran'ireo mpanjifa amin'ny ankapobeny. Tany Antsiranana, piasa ny jirama iray no nisy nanambana basy ary naratra mafy vokatry ny erisetra nahazo azy. Tsy voaela akory izay no niaran'ny atezeran'ireo mpanjifa eny Itosy ny piasa ny orinasa ny jirama. Tranga anankiray izay piseho tsy voaela fa voaingana ihany no tiany tantarana aminareo ohatra le teo Itosy transformateur ny jirama mahay izy io. Le ekipa ny jirama dia nanateraka an'le asa no sakana ny fokon'olona tsy navela nititra nanaovana anto izay no paina eny nisy tamin'izy ireo misy ary ny mpiasa tanana le lamina mpiarana taminay. Tranga iray ihany koa ny fipohan'ny transformateur atao amin'ny trano fonena ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Piasan'ny jirama miisa enina no hiakatra fitsarana tao aorian'ny raharaha iny. Manoloana ireo tranga maro samihafa ireo, manao antsoavo ny tompon'andraikitry ny solitenan'ny piasa, hamelana ireo piasa hiasa ankalalahana. Zavatra ny tranga teto izany dia hetsika fanairana ho an'ny tontolon'ny jirama izay manantanteraka ny asa eny anivon'ny mpanjifa, na mpanjifa io na olon-tsotra io na manam-pahefana io. Dia ny piasan'ny jirama rehefa tonga hanatanteraka ny asa any dia tokony omena fahalalahana ara-dalàna satria manana ordre de mission ireo piasa ireo manantanteraka ny asany ihany. Misy baiko avy amin'ny lehibe manantanteraka ny asany ihany. Niverina nanohy ny asa ny tsaray tao aorian'ny hetsika fanairana nataon'ireo piasa. Mbola isy ny fotoana iantson'izy ireo mpanao gazety hanomezana fanampanazavana misimisy kokoa raha ny fanazavana azo. Ny makasika kosa ny pejin'ny fampianarana taorian'ny fitokonana nataon'izy ireo tamin'ny faran'ny volana Jolay lasa teo. Niverina nitokana teo anoloan'ny ministera ny fanabeazana fototra indray ireo mpampianatra karamainy ny FRAM androany. Solitena anjatony no tonga nitaky ny fandraisana azy ireo mpiasam-panjakana. Manoloana izany nilaza ny ministera ny fanabeazam-pirenena fa toerana miisa ray alina ihany no voafaritra ao anatin'ny teti-bolan'ny ministera amin'ity taona 2024 ity. Sorokotondrina. Tsy misy fandoavam-bola ary sara-pidirana sara-pianarana amin'ny sekoly-panjakana rehetra manera Madagasikara. Zay ihany na koa izay ny takinay. Ny lanja sora-baventy sy ny tokona teto amin'ny tokotany malalaky ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga fototra ireo solitenan'ny mpampianatra FRAM manerana ny nosy androany. Ho azy ireo mazava ny zavatra takina ny andraisana ireo mpampianatra FRAM 507 manerana ny nosy ho mpiasam-panjakana. Voalohany, recrutement mpampianatra FRAM rehetra manerana Madagasikara tsisy akanavaka satria izay ny tenin'ny filoham-pirenena amin'ny promesse nataony nandritra ny propaganda, promesse nandritra ny tary amin'ny fanianana. Faharoa, tsy ekenay ny fandoavan'ny ray aman-dren'ny mpianatra vola amin'ny sekolim-panjakana zay koa nefa lany tary amin'ny antenimera-pirenena ka takinay zao de zao zay fitakin'ny mpampianatra FRAM zay. Raha nambaran'ity mpitarika ny hetsika ety hatrany, fampizarazarana ny mpampianatra FRAM ny tsy fandraisana afa-tsy ampahany vitsy amin'izy ireo mpiasam-panjakana. Mpampianatra 720 isaky ny sisy koa no raisina manerana ny nosy raha ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitra eto anivon'ny ministera. Tsy izy ireo no tompon'ny fanapahan-kevitra amin'ny isan'ny mpampianatra tokony ho raisina raha ny fanazavana azo. Raha ny ministera nge raha sitrapon'ny ministera dia mikaka tena tohotra fa tsy nomenina no manapaka an'izany. Misy lalàna any amin'ny assemblée zareo raha zay takindra ny mena tsy avoavazy any amin'ny assemblée zareo mandeha any zareo miambozeo tia aloha zay raisina daholo efa tsy ampeleo io no nataitra assemblée dia io aloha ny ataonay zay mpanatateraka zay tsy mandidy fa mpanatateraka. Tsy nisy vokany ny fifampiresahana teo amin'ny rotota androany
samy miziriziry amin'ny heviny avokoa izy ireo. Ireo mpampianatra Fram izay mbola milaza noho ny hetsiketo miaraka amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra raha ampitso. Amin'ny fotoana io ihany koa no iandrasan'izy ireo ny valin'ny taratasy nalefa teny amin'ny fitondram-panjakana amin'ny tokony hanomezana fampianarana maimaim-poana ny mpianatra amin'ny sekolim-panjakana rehetra. Makasika ny fandraisana ireo taleparitra isahana ny fanabeazam-pirenena manomboka androany ny adina ambava ireo kandida voasiva na amin'izany toerana izany ho totsaina aorian'izay kosa ny fandraisana ireo chef Cisco miandry amin'ny faran'ny taona kosa ny fandraisana ireo mpampianatra Fram. Rehefa miresaka izay fampianarana izay hatrany dia misy 103 ireo mpampianatra tsara ny fanadinam-panjakana bakalorea ankapobeny mampanantena fampiakarana tambikarama ho an'ireo mpitsara ireo ny fitondram-panjakana. Tsy voafaritra nefa izany hatreto ary nanomboka androany ny fitsarana ny taratasy-panadinana ho an'ny bakalorea ankapobeny ivoaka afaka roa herinandro kosa raha aingana indrindra ny valin'izany fanadinam-panjakana izany. Ny andindininy Aritra efatrandro ny faharetan'ny fitsarana ny taratasy-panadinana bakalorea an'ireo kandida miisa 4,700 sy 5,900 manerana n'Antananarivo. Mpampianatra miisa 1,700 no andray an-tanana izany ka toy izao ny fitsinjarana azy ireo. Miisa 17 ny mpampianatra itsara ny taranja filozofia, 20 kosa mpampianatra mpitsara ny EPS théorie, 17 ny français, 17 anglais, 17 physique chimie, 17 SVT. Matematika kosa mpampianatra mpitsara miisa 17 no itsara izany, malagasy 17, histo-géo 17. Aorian'ny fitsarana ireo taratasy-panadinana, efatrandro ihany koa ny fampidirana ny noty rehetra ao anaty solosaina. Solosaina miisa 17 no ampiasainy ato Antananarivo. Roa taona izay teny ankatso no anaovana ny fitsarana ny taratasy-panadinana ho an'ny bakalorea, katedrala, Konako ary préfat. Tsy mety amin'ireo mpampianatra mpitsara mipetraka ivelana Antananarivo anefa izany fanaovana toerana izany. Zaho zao avy any Andriafanambotra Trimoany mbola mandeha tongotra mamonjy ny bus dia izay vao mamonjy ny aniny ety dia izay vao mamonjy ety Ankatso. Dia mba sarotsarotra na ny fodiana na ny famonjeny ety dia izay no mba eritreritra hoe za koa mbola angataka amin'ireo ato hoe mba tokony hiverina eny amin'ny Elemaly izy satria Antananarivo Ray manontolo no tsaraina ato. Tany amin'ny centre ville ny mety fa ohatran'ny hoe tamin'ny ianao nianatra tety Ankatso ihany dia tsy maintsy miezaka ianao izany. Mitaky ny iverenana izany any amin'ny LMA noho izany ireto mpampianatra ireto. Nilaza kosa nefa ny filohan'ny mpitsara président des jurys fa efa tafiditra ao anaty tambikarama ny sarandalana. Mahatratra 3,000 ariary isanandro farafahakeliny ny sarandalana ho an'ireo mpampianatra hatramin'izay. Miankina amin'ny alaviran-toerana nefa izany. Arak'izay maha diplôme universitaire zay ny anisan'ny fepetra anisany mety indrindra sy tsara indrindra. Afaka roa herinandro raha aingana indrindra no ivoaka ny vokam-panadinana bakalorea ho an'Antananarivo renivohitra. Raha tsy hivina 7,70 faingo 7,50 isanjato ny tahapahafana tamin'ny fanadinana bakalorea tamin'ny taondasy. Trangam-piarahamonina kosa no anohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity takariva ity. Tifjanahary no tsy nahamay ny tanàna iray tany amin'ny faritra Atsinanana tao amin'ny renivohitry Antsohihy omaly. Tapakandro maninitra vahoty voafehy ny afo tamin'ny trano lehibe 3 pitikava avy amin'ny soudure no ny ampitatra amin'ny siterna iray izay nisy tahirin-tsotrika manodidina ny 2 litatra. Tsy nisy noraisana ny fitaovana tao amin'ilay trano voalohany, etsakilana nefa nanararoatra nandromba ny entana tao amin'ilay tranombarotra ny olona sasany. Tany an-toerana moa ny mpanao gazety Yaingo Rakotoarso mitondra ny fanadidina. Vao maraina nisahotaka ny mponina tao amin'ny renivohitra Antsohihy 30 metatra miala ny tobin-tsolika nisy tahiry mahery 2 litatra no nisian'ny trano 3 kira vorehitra. May avokoa ny entana rehetra tao amin'ilay trano voalohany sy faharoa. Avitra kosa ny entana sasany tao amin'ilay tranombarotra fahatelo nisy ny tahiry ny entana rehetra amidy. Etsakilany ny katona an-tsena manodidin'ity tranombarotra ity. Efa vonona ny taona ny entana ihany koa ireo mponina ireo ary nanondraka rano ny tafitranony tsirairay. Tena sarotra mivonona tsy maty. Jusqu'à zao trano jiaby, trano vato be, inona jiaby may jiaby raha anatiny. Moa zany samby raporapo nijery fasika, nijery zay zavatra mety aminona le afo zany. De ino moa zany tsy tana le afo fa
le citerne donc feno carburant ao anatiny tena citerne ray manontolo mihitsy izy amin'ny vatan'le camion fa zista citerne foana zany mipetraka ao anatin'ny lakour ao mipetraka ho sakana ary tsy nahafahana ny feny afo ara-potoana ny tsy fisian'ny mpamonjy voina atao amin'ny faritra Sofia efa fotoana maromaro izao. Malala-tanana vahiny iray sady nanao ny asan'ny mpamonjy voina no namatsy ireo fitaovana rehetra ny ilaina. Citerne 410 mitondra rano 700 sy 4,000 litatra tsirairay no nahafaty ny afo. Etsy ankilany niditra an-tsehatra ny mpitandro filaminana nandrava ny savorovory manodidina indrindra ireo naranaraotra ny taona entana sady nangalatra. Tapaka tanteraka ny lalana tamin'ny fotoana io. Il a pris d'ampleur parce qu'on n'a pas pu l'éteindre, ils n'ont pas pu l'éteindre tout de suite. Tsy voafevetivety ny afo antony tarany tao anatin'ny fotoana fohy ary nanansarotra ny fivezana izany. Tsy nisy ihany koa ny rano nahafahana namono ny afo ary tsy ampy ny fitaovana ary fomba nampiasaina hiamonjena ny voina nisy. Et on manque d'eau, cruellement d'eau. Tsy azo raisina intsony ireo trano telo ireo saingy vaolana azo raisina sisa ny fifehezana ny afo tsy hitatra any amin'ny tobin-dasantsy. C'est tout ce qu'on peut faire. Le seul truc c'est d'éviter la propagation sur la station essence. Ty appareil ty mandeha za mino fa tsy hitatra lavitra. Ny hevitra antsika zao zany dia tsy taran'ny afo mba lomba trano roa telo fotsiny maya ny miaraka amin'ny citerne ireo dia tsy hitatra ny afo. Tsy vao izao no nitrangana fahamaizana avy amin'ny tsy fitandremana amin'ny fampiasana poste soudure. Taona vitsivitsy izay no nitrangana toy izao tetsakadimbahoaka kila firehitra tsy nisy ndraisana ny entana atao anatiny. Na dia tanàna mandroso aza ny ao Antsohi, mipetraka sakana ho an'ireo mponina tsy fisian'ny mpamonjy voina. Mbola sarotra ho an'ny tanàna tretiny mizaka ireo fitaovana ary fomba ifehezana ny afo. Vaovao avy any ivelany no amaranana ny fampahalalam-baovao. Andrafitra gouvernemanta vaovao Emmanuel Valls 10 volana aorian'ny nandraisan'ny toerana Prime Ministre andrasana rampitso ny fanolorany ny anaran'ireo mpikambana vaovao andrafitra ny gouvernemanta ny ireo no raisin'ny tsirairay tao amin'ny lapan'ny Matignon androany ireo ministra frantsay. Ny andindiny amin'ny sariny France 24. Nametraka ny fametrapelany ny Prime Ministre frantsay Manuel Valls taoriny fangatahany filoham-pirenena ny fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Saingy ny fandrafetana mpikambana vaovao manaiky ny politika mpanjakana no faritan'ny François Hollande hatrany am-piandohana no nangatahany filoham-pirenena. Ministra maro atreto no fantatra fa mety hiala ao anatin'izany. Nanamarika ny vaovao-mpanjakana frantsay ny farany herinandro lasa teo ny fanakianana nataon'ny ministry ny toe-karena Arnaud Montebourg mahakasika ny politika mpanjakana momba ny toe-karena. Fanakianana izay lasa naharatsendrika ny firaisankina ny gouvernemanta frantsay. Vokany, nangataka fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ny filoham-pirenena. Nisy androany ny fandraisan'ny Prime Ministre Manuel Valls ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta tsirairay avy. Atolotra rampitso kosa ny anaran'ireo mpikambana vaovao andrafitra ny gouvernemanta frantsay vaovao. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity azadinoana ny manaraka ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay amin'ny valora sasany izany hoe rehefa avy eo ny tena kosa mametraka ny mandram-piona mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.